Mividy volamena manolotra anao ny Logité. Tonifiante. 1, 2, 3, 4. Dynamique Malte, bien-être et vitalité. 3000 ariary. Tiny tena izy rasoir Supermax. Supermax ny rasoir mora indrindra eto an-tanàna. Ariary dimanjato zay lalovany malama. Telma safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Artia faly mitsidika ny tokantranonao amin'izao takariva ny alarbi fa folony volana aprily izao tonga soa tanatin'ny fotoana ny Logité indray reto ny lohatentsika. Nototosaina androany fanaovatsy ny mikasika ny famatsimbola ny fanamboarana ny lalam-pirenena mampitoa ny Voemara sy Ambilbe izay efa nametrahany ny filohampirenena teo aloha Hery Rajaonarimampianina vato fototra. Voaresaka nandritry ny dinika ny raha ny CENIS ny HCC ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana sy ny fandaniana ataona mpitondra fanjakana sasany amin'ireo kandida solombavam-bahoaka sasany. Nandefa taratasy tany amin'ny sekretera jeneraly ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo ny ministera ny fanajariana ny tany mba andidiny ny tompony fanorenana tsy ara-dalàna etsy Beoririka anatanteraka hatramin'ny farany fandravana ary amerina ny toerana ho toy ny teo aloha. Mitsahatra ny fitokonana nataon'ny mpiasa ny fananatany raha ny fanambarana fohy nataon'izy ireo androany ka iverina iasa izy ireo manomboka rahampitso. Nandisy ny filazahana fa fanodigodonana fanafody atao anampitsabo etsy amin'ny HCR ny tale jeneraly ny tolotra ara-pitsaboana eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka androany. Manoloana ny ady ao Libia dia isy ny fivoriana maika ao ataon'ny filankevim-pilaminana eo anivon'ny vondrona iraisam-pirenena amin'ity herinandro ity. Manatitra ny araba tompo-kilasy tompo-vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny zanam-pandarana portrait ny hoianao ary ny insolite no arahantsika ao anatin'ny tapan'ny faharoa fa zao aloha manasanao ihany koa izahay anaraka ny actu sy ny la une. Raha araky ny efa namara taminao teo dia androany no natao ny fifanarahana teo amin'ny firenena sinoa sy ny firenena malagasy manoloana ny fanarahan-kasa amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena mampitohy an'ny Ambilbe sy Voemara. Mampitaraina ny mponina ny faritra avaratra ny faratsy ny lalam-pirenena fahadimy ka tsy ahafahana mamoaka ny vokatra toy ny jirofo, ny kakao sy ny lavanila. Everina kosa nefa fa iva ny olana orin'ny fanamboaran-dalana izay anoana ny gouvernemanta sinoa ny fanjakana malagasy. Mariana moa fa efa tany an-toerana nametraka vato fototra raha teo ny filohampirenena teo aloha Hery Rajaonarimampianina tamin'ny androny ary ho fitohizan'ny asa-panjakana nisy ny fanaovan-tsinoa izay niarahany maso ivosinoa sy ny filohampirenena amperinasa amin'izao fotoana izao Andry Rajoelina varantsika ny fanampy-panazavana mikasika izay. Mampikolay ny mpandeha ny aratsy ny lalam-pirenena fahadimy ampahany A miazo ny faritra avaratry ny nosy indrindra rehefa fotoam-pahavaratra any ka mahatratra 12 ora ny fotoana lany anaovana ny Ambilbe Voemara. Izay lalana tena mampikaikeky mampijary ny vahoaka lalatany fotaka izay tsy afaka alentsony indrindra rehefa avy ny ora sininy natao ary velirano natao mboka malagasy fa andeha ametraka an'izany fatovizoro zany tena koany. Misy arak'izany ny fiara-miasa ny gouvernemanta sinoa sy ny fanjakana malagasy momba ny fanamboarana ny RN5A ka ny alakamisy 12 aogositra 2024 dia efa tonga tany an-toerana nametraka vato fototra izay asa fanamboaran-dalana izay ny filoha Hery Rajaonarimampianina izay nitondra tamin'izany fotoana izany. Mitetina $10 kosa ny famatsimbola omeny gouvernemanta sinoa anatanterahana ny asa ivoaka amin'ny herinandro izay vola izay ary nisy ny soni fifanarahana lasitra nanamafisana izany
niarana tamin'ny filoam-perinasa Andry Rajoelina anehoana ny fitohizany asam-panjakana. On peut dire que c'est une faute de vie. Iteraka fampandrosoana amin'ny faritra ny fahavitany io lalana io, mampiakatra ny farim-piainam-ponina any an-toerana ka miproborobony ny fankalozana ara-barotra. Du commerce pour les échanges. Mampalaza ny faritra avaratra ny famokarana jorofo, kakao ary lavanila, saingy mijaly ny mponina amin'ny famoaham-bokatra ka antenaina fa amany olany mponina ny fanamboarana ilay lalana mirefy 10 kilometatra ary indrindra anamora ny fivezivezena sy ny fifandraisan'ny faritra Isava sy Diana. Fanovory sy ny fianakalo-hevitra mikasika ny fikarakarana ny fifidianana sy ny lalam-pifidianana androany ny mpikambany Sony sy ny mpikambany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Nivoatra tamin'izany ireo resaka sy teboka izay tsy mampitovy hevitra ny rotonta toy ny fanaovana fampielezan-kevitra amin'ny alohany fotoana sy ny fandaniana ataona mpitondra fanjakana sasany amina kandida sasany. Nanatrika izany ka mitatitra ny antsipirim-baovao mikasika izay fivoriana androany izay Iandry Lalaina, Andriamasy sy Doda Rajarinjato. Tsy mijanona fotsiny amin'ny fampafantarana ny tenany ho isan'ireo fidiana solomavim-bahoaka ny ataon'ireo kandida sasany amin'izao fotoana raha mivoalaza ny filoha fitsarana vombalam-panorenana. Misy efa tonga amina dingana zavatra fanao mandritra ny fampielezan-kevitra mihitsy. Misy efa tena afisy, misy sary sy bureau anisany fampielezan-kevitra, misy mamoaka ohatra sary bulletin misary sy numéro any amin'ny gazety amina dokam-barotra fampielezan-kevitra fa tsy pré-campagne intsony voa kemarin mihitsy maheno hoe zaho rarina candidat olo zao aty amin'ny arrondissement zao manomelera resaka publicité zany dia manomelera anareo amin'ny radio zany isaka ny atsasakadiny angambany izy mandeha dia ana zany zany efa tena fampielezan-kevitra tsy pré-campagne intsony any mampahafantatra ny tena hoe za candidat zao numéro zay tsolana fa le izy zany tena efa na dia hoe tsy miteny resy hoe fidioa dia efa tena endrika propagande efa tsy ny afisy ny andro zany aloha mbola tsy tokony hivoaka zany zao fa tena ny andro hoe tena campagne mivoaka amin'izay ny afisy. Misy moa nanontany hoe tsy manafota calendrier misy ny saralaisana numéro zareo amin'ny manomboka zareo calendrier fa zazaraina zao zavatra ohatran'izany zany izy tsy le resaka numéro sy le olona monana fa le fitaovana ampiasaina zay efa tena fampielezan-kevitra fa tsy resaka pré-campagne na ny resatsika azy. Raha ny volazany lalàna dia mijanona eo amin'ny fampahafantarana isan'ireo kandida fotsiny izany. Na izany aza dia tokony asem-panovana ny lampifidianana misy eto amintsika raha mivoalaza ny filohan'ny ACC hatrany. Tsy fatra mazava ao ny mahakasika ny fampielezan-kevitra milohan'ny fotoana. No azavay ny filohan'ny ACC nandritra ny fihaonana teo amin'izy ireo sy mpikambany Seny androany ihany koa ny mahakasika ny tranga isina mpiasam-panjakana na tompona ndraiky fanjakana manolotra kandida ho solomavim-bahoaka. Mikasika indray an'ireo fitaovam-panjakana sy tena marina tena interview tsy mety zany dia tsy mety hoe ministra manolotra kandida na mitsotra ny kandida tsy mety ny za koa zao maheno makiny maheno resaresaka ao reny kandida vehivavy reny hoe misy lehibena lehibena sisy koa manery ny mpiaso hoe hifidy ny kandida zao na kandida zao zay zany efa zavatra ohatran'izany zany tsy maintsy ataoko hoe tsy maintsy misy fampatsihevina tsy maintsy atao angambany na iza manokana tsy maintsy resaka amin'ny bateau premier ministre hoe teneny ministre nao fa tsy hoe tenezo zavatra sy am'izao satria fa na ny fanjakana gouvernement arabaraka fa hoe tamin'ny gouvernement tana consensus tao nametraka fa mipetraka iny hoe neutralité ny membre l'exécutif zany ake mijanona raha mivoalaza ny lampifidianana hatrany dia mahavoasazy toy ny fanafoanana vato na ampahambato miampy fandoavana lamandy ary mety afara amin'ny fampidirana ponja ny fanaovana fampielezan-kevitra milohan'ny fotoana na tsy manaraka izay voalazan'ny lalàna mifehy ny fifidianana.
Fa ny fandriampahalemana jiola telo heverina ho isan'ireo adonikotrika afaka hanan-keriny sy fandrahonana famon'olona no voasambotry ny mpitandro ny filaminana ao tsara-tanàna ny sabotsy lasa teo. Namany Delila kely jiola raindainy voaroaroy tamin'ny fakanan-keriny ilay candidat namoniainy volana martsa lasa teo ireto voasambotry ireto raha ny tatitra voaray hatrany izy ireo izay tsy naompo tamin'ny tindray mitoraka ity nanomboka tamin'ny raharaha kroma no nampivaivay indray izay kidnapping izay raha atao tsara tanana manokana ary ny amafy izany tamin'ny ity taona ity. Rahantsika vetrany ny fanadihadiana. Tsy mitsahatra mahazo fitaraina na amin'ny asan-jiola sy fakana ankeriny mpitandron'ny filaminana ao tsara tanàna hatramin'ny fiandohany ity taona ity. Ny sabotsy lasa teo tokony ho tamin'ny fitora sasa maraina indray nahatrarana lehilahy miisa 3 voalaza fa adonikotrika fakana ankeriny miampy fandrahonana amono izay tsy tontosa tao an-tampon-tanànan'ny tsara tanàna hatrany. Araka ny tatitra dia iray mpianakaviana iray avy any an-toerana nampandren'ny pôlisy misy mandrahona tamin'ny taratasy nalefa azy ireo. Voarakitra tao anatin'izany tsy maintsy akanan-keriny azy ireo raha toka tsy ateriny ity fianakaviana ity amin'ny toerana notondron'ireo jiola ny vola rehetra any aminy. Roso tamin'ny fikarohany ireo mpitandron'ny filaminana ka izao ny afara tamin'ny fahatrarana azy 3 izao. Jiola miisa 2 ankoatra azy ireo no maty voatifitra nandritra ny fifandonana ary tratra ihany koa ny ramatoa iray reniny sasany tamin'ireo jiola izay mikirakira ny ody fampiasany mandritra ny asa ratsy. Sarona nandritra ny fisavana ny trano ihany koa ny basimborona 3 sy valizy iray feno ody ratsy. Ny famotorana hatrany nahafantarana fa mbola namany Delila kely ireo olon-dratsy voasambotra ireo. I Delila kely izay ratsevina dia jiola ikoizana ao tsara tanàna voatondro lehibe ny dahalo pakan-keriny ao an-toerana. Ny faraparan'ny volana martsa teo ity farany no efa nandefasany zandary filazana fa isandreo karohina fatratra ka nomezana 20 tapitrisa ariary ho an'ny izay manome vaovao ahafahana misambotra azy. Izay no makasika an'iny fa ivadika lafy vaovao hafa kosa itsika satria dia fantatra zao fa hamoaka tatitra raha toe-karena momba ny Madagasikara ny banky iray isam-pirenena ny alakamisy zao. Anisan'ny resaina mandritra izany fotoana izany ny viditsolika tsy mbola misy namaritra fifanarahana teo amin'ny fanjakana sy ireo mpandrarany solika. Nanokana ny banky iraisam-pirenena manokana ny mikasika ny fitantanana ny viditsolika eto Madagasikara hatramin'izao manodidina ny 404 ariary ny vidin'ny lasantsy eny amin'ireo tombo-mpanjara solika andalam-pametrahana kosa ny vérité de prix. Izento ao anatin'ny dokam-barotra isika hiverineto afaka fotoana fohy. Mitoy ny logité ary ny vaovao ara-tsosialy no hanoizantsika izany. Ho toy ny ilay fanorenana tsy manara-dalàna izy beoritika kosa indray dia nandefa taratasy tany amin'ny sekretera jeneraly fiadidina tany amin'ny sekretera jeneraly ny fiadidina ny tanàna Antananarivo ny ministera ny fanajariana ny tany sy mba handidiny ny tompon'ny fanorenana tsy ara-dalàna natanteraka hatramin'ny farany ny fandravana reamerina ny toerana ho toy ny teo aloha. Itsikila amin'izay nefa dia niverina ny varotra teo anoloany ity tranobe izay noravain'ny ministera ity ireo mpivarotra teny antoerana ary hatretany koa izy ireo dia nilaza fa tsy mbola mahalala na ho afindreny na ihany koa hoe avelan'ny komina hijanona hivarotra eny antoerana eny ihany. Dia horantsika ny fanandiadiana mikasika izay eo amin'ny sarin'ny Zorandry Atsalama. Ny alakamisy 20 martsa lasa teo raha tsy ahivona noho ny roso tamin'ny fandrodanana ity fanorenana tsy manara-dalàna eto beoririka ity ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny trano fonenana ary ny asa vaventy. Taorin'io dia niverina ny varotra nanoloany ity tranobe rava ity ireo mpivarotra. Nambaran'izy ireo fa fampanantenana nataon'ny komina ny hanome toerakafa ho azy ireo hivarotany. Tsy nisy tohintsony anefa io resaka io rehefa nandrava ny fotodrafitrasa tety antoerana ny ministera. Bola tsy hoe bola hialy eto hoe tsy fantatsony aloha bola miafiafy kely eto tsika. Sy mbola fantatray mahitsy aloha izay mbola asinanay hatreo aloha fa dia mbola tety fotsiny dia naharodana fotsiny io dia mivezivezy teo. Tsy fantatra mihitsy aloha ilay toerana fa hatramin'izao zay mbola eto foana mbola hoe tsy miala zany zay aloha raha tsiry zareo manalanay
dia narodana le trano za ohatrany hoe nisy tsy mifanaraka tao zareo samy ambombony tao dia zao zay mbola eto zao nzay dia mbola tsy fantatra zao zay faranay fa zay dia tety foana dia mbola ety foana ny aloha. manoloana ity fanorenana tsy manara-dalàna io indrindra nandefa taratasy tany amin'ny sekretera jeneraly ny fiadidinany tanàna Antananarivo ny ministera mba andidiny ny tompony fanorenana tsy ara-dalàna anatanteraka hatramin'ny farany fandravana ary amerina ny toerana ho toy ny teo aloha araka ny andininy fa 420 ao amin'ny lalàna 520 tsipika 420 makasika ny fandaminana ny tanan-dehibe sy ny toeram-ponenany. Hatreto anefa dia mbola ilay trano rava nataon'ny ministera tamin'ny tababolana lasa no tazana tetỳ an-toerana. Fa ho fanomezana fafampo sy famalina ny etahitanareo mpanjifa kosa dia niezaka manatsara ny kalitaony atolony ireo mpitatitra mampitoy Antananarivo amin'ny Ambohitrimanjaka ao amin'ny distrika any Ambohidratrimo. Fanatsarana izay niainga avy tamin'ireo mpitatitra ihany nanao fanadiadiana teny amin'ny fiantsonana teny 17 hektara rio arivo iandry lalaina Andriamasy sy Dota Ratsarinjato ka nahita indrindra izay fiovana sy ezaka nataon'ireo mpitatitra izay. Ezaka voalohany nataon'ireo mpitatitra mampitoy Antananarivo amin'ny Ambohitrimanjaka ny fanampiana isan'ireo fiara sy fanatsarana izany. Tafakatra 20 eo nisan'ny fiara miasa ety amin'ireo kooperativa efatra mainga avy 67 hektara ka hatrany Ambohitrimanjaka ao anatin'ny distrikany Ambohidratrimo. Tsapandreo mpandesady ny tombony amin'izany. Taloha aloha ny zala efa manomboka mba mivoatra zareo zao e. Zao zay fivana zay? Mba hitanareo zao be dia be zao ny tôbila zao miandry reo fa manaraka mba toromarika angamba fijeriko azy. Efa tsy dia misy milahatra tôbila zao be dia be dia ny olona koa fa tsy dia manino fijeriko azy. Taloha nisy ny fijariana efa misy fivoarana zany kosa e. Efa nisy fivoarana aloha izy zao fa be dia be tôbila zao fa tsy dia misy tony ny arivo. Faly mihitsy fa tena miova le izy fa ny rarina dia engany hitoy io zavatra io fa tsy hoe petapetaka fotsiny eo dia vao hidaboka indray le contrôle ny ATT sy ny karazany misaotra anareo. Fa naniakatra ro fretsy maninona? Io nga mandeha 5000 ary ny olona mandeha ka tsy hody. Tazanao ny ena ny filarina nandritra ny fandalovanay teny 67 hektara io ariva io. Miteraka fahazaran-dratsy amin'ireo mpandeha nefa izany. Fahazarana izay tsy makivy an'ireo mpitatitra fa mampirisika azy ireo ametraka fiovana trano. Io ndray zany le safidy le olona hitanao. Le olona zao mijery zay ahoana ary ty tôbily ty mijery ihany koa izy hoe be tôbily be reo dia loha zay raha tsy hiditra amin'io fa hiandry sisiny. Nareo ngamba zao mahita hoe raha mijery kely anazy eo nareo dia vao miondrika kely zao izy mijery le ampovoany dia tsy hitany dia lasa izy mihemotra makary indray. Dia tsy mety miditra le ampovoany izy tsy haiko koa hoe ny antony hoe inona tena antony mahatonga anazy manao aza zavatra zany. Dia misy fepetra raisinareo avy amin'izay le mpandesa hoe arahana sitrapo? Efa nisy fepetra zany ny raisinay tamin'ny voalohany. Nisy jeton kely zay zarainay raha 27 place ny tôbila dia zaraina 27 le jeton 1 2 3 4 jusqu'à 27 natao zay zavatra zay tamin'ny voalohany fa nisy nanilika zany le izy rehefa tonga amin'le hoe ty ianao dia hoe zay aza zarainao azany zavatra zany fa zay nga omby no izaranao ato fa malala miditra zay afaka misafidy zay satria volana alohanay dia hitanao moa le mitondra le vahoaka sarotra dia najanonay aloha zany zay zavatra zay fa talohany zany efa nisy tady ihany koa nampiasainay ho fandaminana hoe hatreto 30 place io dia 30 misy miditra ao dia tsy mety miditra ihany izy dia tsy hitanay zany dia atao fa lasa miady moa izy avy eo dia manahirana. Ezaka faharoa nataon'ireo mpitatitra ihany koa ny fametrahana lalàna anatiny sy ny fampanarahana izany an'ireo mpitatitra hiarany sahazenjana izay mandika lalàna. Ireo mpitatitra ihany no nivory ka namolavoly ireo lalàna anatiny ireo. Dia ny lamina petrakay mantsy zany amin'le zay sivolahy solontenana chauffeur io tsisy tompo tôbila fa solotena daholo izany hoe ireo tena mpisehatra miasa eto isan'andro mihitsy dia izahay ireo zany namolavola lalàna ahafahanay mifehy an'ireo tôbila rehetrarehetra ireo. Dia ny lalàna ifampifehezanay ny resaka hoe fiakarana riva sy ny fakanan'ny olona any ambany rehefa heure de pointe maraina. Manomboka amin'ny 3 sasatra dia kolona parira dia mitokana amin'ny tôbila amin'ny 4 manomboka amin'izay miasa mitokana trano hoe 9 isan'andro dia ankoatran'izay moa tsy efa reny ihany misy rakirezi kely dia manadio zay. Zany hoe voatatitra daholo zany nivoaka n'Ambohitrimanjaka amin'izao. Tena voatatitra tena atao hoe ny olona hoentina indray ary zao tsisy amin'izao satria tena zay vao fianay tsara le asa hatreto
mipahariva ny andro. Ho fifanomezan-tanana dia nanao antsoava amin'ireo mpandeha ireo mpitatra ny tokony mba hanajana izy ireo ny fiantsonana sy ny fiatoana. izay no mikasika an'iny avalitsika hatreny izay fitaterana izay fa anisan'ny vaovao iray nisongadina ihany koa ny fitsara ny fitokonany izay ataon'ny mpiasan'ny fananantany raha ny fanambarana fohy izay nataon'izy ireo androany. raha ny tapaka ny alatsinainy lasa teo dia tokony ho nanome fempotoana vaovao ny fitondram-panjakana ny indray izy ireo nanomboka androany saingy efa anatin'ny fifampidinina amin'ny solotena ny fanjakana foibe ny sindika amin'izao fotoana ka nanafoana ny hetsika rehetra mifandray amin'izay fitokonan'izay aloha izy ireo iverina andray ny asany indray raiky izany mpiasan'ny fananantany sy ny fandrefesantany izay nitsahatra tamin'ny asa nanomboka ny herinandro lasa teo izy ireo izay raha tsy ahivina trany dia mitaky ny ampiarana ny lalàna rehetra amin'ny ambaratonga pahefana tsy ankanavaka misy amin'ny ministera ny fanajariana ny tany raha toa ka misy tsy fanarahn-dalàna izay voapirofo tafiditra ao anatin'ny tanjony fitokonana ihany koa ny tokony ho amoahana ny mpiasan'ny fananantany izay nampitsirina ponja saingy nambaran'izy ireo fa mpanatanteraka baiky fotsiny ihany rahantsika ary izao ny ampany tamin'izay fanambarana nataon'izy ireo izay hoentiny Willy Rakotondravao mpitondra teny ny sendika. Anatin'ny fempotoana izay napetraka famahana ny olana misy eto anivon'ny samparazan'ny fandrefesantany sy ny fananantany dia mitoetra ny fampidiniana fitadiavana vahaolana. Teo anatrehan'izany dia lalàna vaovao no anohizana ny tolona izay efa natomboka ka antenaina hamahany olana. Noho izany dia ato aloha fitokonana mandra-pahavitany dingana efa natomboka. Manasa ny ambaratonga pahefana misy eto amin'ny firenena izahay mba hanao fijery tsy mitanila manoloana ny zava-mitranga misy amin'izao. Na izany aza nefa dia tsy mikely soroka ny rehetra amin'ny atratrarana ny tanjona izay efa napetraka ho fanatsarana sy fanadiovana ny tontolon'ny asa. Fanandritra ny fivoriana nataon'ireo fiarahamonim-pirenena solotena avy amin'ny fitondram-panjakana ary ny sera tsy miankina noho ny resahana ny dingana ahafahana miroso amin'ny fametrahana ny filan-kevitra ara-toekarena sosialy sy kolotsaina na ny conseil économique social et culturel CESC eto Madagasikara. Hitondra ny feo ifotony ahafahana mandrafitra ny politika mpandrosoana makany amin'ny fitondram-panjakana ny CESC hatramin'izay dia ny fanjakana foibe no mamaritra ny paikiady ho tanterahiny saingy amadika izay fiampitany afatra izay ity filan-kevitra ajoro tsy ho ela ity raha ny fanazavana mba ahazoana vokatra mivaingana fanadihadiana. Voafaritry ny andiny fa 500 amin'ny lalam-pandrenana tokony ametrahana ny CESC filan-kevitra économique, social sy kolotsaina eto amin'ny tanin'ny Repoblika Madagasikara. Tsy mbola tanteraka nefa io hatramin'izao ireo fiarahamonim-pirenena izay miady amin'ny tokony ananganana izany. Ny CESC izay hanamora ny fanelanelanana amin'ny fampitana ny feo avy ifotony makany amin'ny fanjakana foibe mba hanatsarana ireo sehatra telo ireo. Ampita ny aitaitam-bahoaka aspiration du peuple ny fampansoana avy ifotony mba ahafahany hoe ny fitondram-panjakana raha hiasa izy dia mba ao anatin'ny cadrana fampansoana izay ekeny-bahoaka. Amin'ny mahazay interface mahafaka manao recommandation mahafaka manome avis amin'inon'inona nataon'ny fitondram-panjakana afa-tsy ny loi de finance araka ny article 105 constitution dia tsy maintsy mampiatra io feony fotony io zay mba ahafahan'ny feony fotony ho tanterana amin'ny asany fitondram-panjakana rehetra eto Madagasikara. Efa androso tamin'ny dingana isan-karazany ny fiarahamonim-pirenena mangataka ny ampijoroany izay CESC izay nisy ohatra ny feon'izy ireo tamin'ny fitondram-panjakana. Mialohan'ny faran'ny volana Mey izao no heverina fa ametrahana ny filan-kevitra ary efa nanaiky izany ny fitondram-panjakana raha ny tatitra nataony. Fa mialohan'izay dia hoe irinay mbako hanao décret na par voie na gouvernement na par voie na conseil des ministres ny fitondram-panjakana hametraka koa zay comité ad hoc amin'ny zavatra io satria amin'izay amin'ny fototra ara-dalàna no iasana amin'ny fametrahana ity conseil économique social et culturel ity.
Ny taona 2017 no efa nanomboka ny fangatahana fametrahana ny CESC ireo tompon'andraikitra ka ny fiarahamonimpirenena nahitana ny CONEX sy ny MIMA no isan'ny tarika izany. Amin'izao fotoana dia efa eny amin'ny fiadidinan'ny Repoblika ny tetiandro sy fandaharam-potoana rehetra irosoana amin'ny asa raha vantany vao mitsangana izay filan-kevitra izay. Izay no makasika an'iny vaovao iny fa eo sehatra ny fahasalamana indray isan'ny mahavelotarain'ireo marary etsy amin'ny hôpitaly HCR ny Filaharambe amin'ireo toeram-pivarotana ampanafody. Ankoatr'io dia eo ihany koa ny ambaran'ireo marary sasany fa fanodonkodonana fanafody ataon'ireo mpitsabo indrindra amin'ny fandidiana. Nitondra fanazavana momba izay fitarainana izay indrindra androany tale jeneraly misahana ny tolotra ara-pitsaboana eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka nandritry ny fankalazana ny 20 taona ny toeram-pivarotam-panafody ny farmasia etsy arahantsika ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Stéphane Rakotomalala. Saika Filaharambe tahaka izao avokoa no hita amin'ireo guichet fivarotam-panafody eto amin'ny HCR. Na eo aza ny filaharana tsy maharitra fa vetivety ihany dia voaray hoy ireto olona vidividy sendranay teto amin'ny hôpitaly ireto. Ny olana nefa misy fotoana ilaina maika ny fanafody ka io no mampitaraina azy ireo. Indraindray izao misy fotoana elaela dia misy fotoana maharotsarotra ento. Ka eny izy moa sarotra ny teny hoe manao hoe fetrika an'izay fa arakaraka ilay aretina ny dia laharana eto izany dia miankina amin'izay. Raha isako makety izany indraindray mba tratra ny ila, indraindray mba tratra hoe mandeha zao raha hariva dia mba vitsivitsy indraindray mba mandeha mba milahatra be. Somary hoe sahirana ihany manoloana an'ilay marary. Ny aria fa maika moa ny aty nefa tsy azo anoharana satria be ny olona. Tsy ireo marary eto amin'ny HCR ihany no manjifa fanafody eto fa ireo avy any ivelany sy ny avy ao Befilatanana raha nambara ny tompon'andraikitra. Na izany azy efa misy ny ezaka ataon'izy ireo isan'izany ny fampitomboana ireo guichet fivarotam-panafody sy ny mpiasa isoroana ny Filaharambe. Mpiasa ny ampitomboana ny mpiasa manao an'lizy manao service misy zao mitana guichet fotsiny mapiditra dia misy maka fanafody dia milivrer rehefa avy eo. Zay zany ny ezaka atao mba haingakaingana an'ilay zavatra. Fa isan'ny mahavelotarainy ireo marary sasany ihany koa ankoatr'io ny fisiany fanodikodonana fanafody ataon'ireo mpitsabo indrindra ho an'ireo marary miatrika fandidiana. Nandiso izany ny tale jeneraly misahana ny tolotra ara-pitsaboana eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Nitondra fanazavana entitra mikasika izay indrindra ny tenany androany. Misy ny fepetra raisina ary arahana eny amin'ny hôpitaly ohatra hikajiana ireo ohatra hoe ny zava-maranitra sy ny ino moa zany ny ohatra hoe ny ampoule. Ny ampoule sy ny zava-maranitra tompoko tsy azo omena ny mpanaraka ny marary fa efa misy ny atao hoe safety box izay ametrahana ny ampoule vide sy ny ametrahana ny aiguille. Mazava ho azy zany fa raha nisy fanafody ampoule nampiasaina dia mirotsaka any amin'ny safety box ilay izy fa tsy averina any amin'ny marary. Zay zany tsara ho fantatra ihany. Raha ohatra moa mbola mety misy ny zavatra atao indro kely tsy mahafa-po ny marary sy ny fianakaviana dia iangaviana amin'ny mpanajana ry tompoko. Iangaviana an-tanandroa ny fianakavian'ny marary mba hametraka ny zavatra tsy nahafa-po azy any amin'ny fitantanan'ny hôpitaly Antsoratra. No marina tamin'ny ity androany ity moa ny 20 taona ny fivarotam-panafody eo anivon'ny hôpitaly GRA. Fa sary iray mahavariana kosa no ndeha aloha ho atsidika aminao amin'ny ity takariva ity vy miendrika citerne efa arafesina no hita nitsingevana tao amin'ny ranomasina ao Ambodivoangy Seranandavitra distrikany Ilaka ny talata lasa teo. Raha ny fanazavana dia no tapatapahany 11 io vy be io ary tsy mbola fantatra treto ny fiaviany nanome baiko ny manam-pahefana ao an-toerana mba tsy hikitiany izany. Mbola isy ny fanadiadiana mikasika io vy toy ny citerne hita tao atsinanany Ilaka io ary inzay kosa vao ho fantatra ny mikasika izany. Ny toekarena ny tontolo iainana no tena vao mafy amin'ny fandotona ireny ranomasina na ireny amin'ny alalan'ireny vy arafesina be ireny. Any ivelany kosa indray ny Liby no andehanantsika.
manoloana ny ady ao Libia amin'izao fotoana dia isy ny fivoriana maika ho ataon'ny filan-kevim-pilaminana eo anivo ny vondrona iraisam-pirenena amin'ity herinandro ity. Mbola mitoetrany mantsy ny fifandonana eo amin'ny mpanaradia ny Haftar sy ny tafika libiana ao an-toerana ka matahotra ny sy ny voka-dratsiny izany eo amin'ny mponina ny firenena mikambana. Tokony isy fifanarahana vita ampitsarana ny ady eo amin'ny samy libiana amin'ity herinandro ity raha ny fanabarany ONU. Voatery aremitra ny fizano ny raha mbola mafana ao an-toerana, mbola mitomantsy ny fifandonana ao Tripoli eo amin'ny tafika libiana sy ny mpanaradia ny Haftar. Ity farany izay mitady ame any Libia ary akindray any Tripoli. Manano sarotra ny azona ny antotanisa marina mikasika ireo olona lasibatra eo amin'ny rotonta raha araka ny fanazavana. Manany sy ny fiantraikany ady amin'ireo sivily ihany koa ireo sampany eo anivon'ny firenena mikambana. Hatreto mantsy dia efa mahatratra 3 arivo ireo tsy maintsy nafindra toerana. Tsy maintsy izy kosa nefa fivoriany ny filan-kevim-pilaminana fa raha fahatarandra pitso hijerena vahaolana momba ny ady ao Libia. Amin'izao raha iresahako izao mbola misy hatrany ny fitifirana hiezaka ny ala ny toerany faran'izay aingana izahay. Efa miroso amin'ny fanaovana tombana ny voka-dratsy nateraky ny ady ny tompon'andraikitra no ity ady any Libia ity dia voatety na miemotra ny fampiaonana sy ny fanelanelana ny fifampesana samy libiana izay saika ho tanterana afaka andro vitsy. Fiaonana izay saika amaritana ny tondrozotra ivoan'ny Libia amin'izao korotana izao. Andrasana araka izany mety ho toy ny tantara. Ao Hong Kong kosa indray efa taona sy tapany aty aoriana dia niakatra fitsarana indray ireo mpitarika ny hetsika révolte de la parapluie tany Hong Kong. Nomeloiny fitsarana ao an-toerana izy ireo ary nahazo sazy miatra 7 taona an-tranomaizina. Marobe ireo mpanaradia azy ireo no tonga naneo ny fiombonany amin'ireto voaheloka ireto ary nilaza fa mbola anohy ny tolona amin'ny fitakena ny fampiarana ny démocratie ao Hong Kong. Ils avaient paralysé le quartier financier de Nilatsaka ny didy manameloka ireo mpitarika ny hetsika révolte de parapluie lasa tany Hong Kong. Miisa 7 izy ireo no niatrika ny fitsarana omaly izay notron'ireo mpanaradia aminy. Mbola nanamafy ny fifikirany tamin'ny foto-keviny ary tolona hatramin'ny farany izy reto. Ninonina zavatra hitranga androany dia mino ao fa maro ireo olona mbola hitolona amin'ny fametrahana ny demokrasia eto Hong Kong hiady hatramin'ny farany isika fa tsy hifezaka. Tsy manenina amin'ny zavatra vitako ao ary mino ny herin'ny fitiavana sy ny filaminana. Vesatra hiampangana azy ireo ny fanotohinana ny filaminam-bahoaka. Fiampangana izay tsy dia fahita firy amin'izao fotoana izao ary nolovaina tamin'ny fanjanahantany Britanika raha araka ny faneho-kevitra ireo voapanga. Raha tsy ahivina, ny taona 1424 izy ireo no nanao ny hetsika izay nahavory olona maro. Nisy tamin'izany ny fanakanan-dalana sy ny fidinana andalambe natao tao Hong Kong. Fitakiana izy ireo tamin'izany fotoana ny fomba ifidianana ny lehiben'ny gouvernement ao an-toerana ho fifidianana andraisan'ny rehetra anjara raha toa ka notendreny izany hatramin'izay. Marobe ireo tanora sy mpianatra no nandray anjara tamin'ity hetsika ity. Nampiasain'ireo mpitandro ny filaminana tamin'izany fotoana ny bomba mandatsa ranomaso. Marina fa 7 taona an-tranomaizina no sazy azon'ireo mpitarika ity hetsika ity. Maro ireo fikambanana tonga naneho ny heviny nilaza ny tsy fisian'ny fahalalana maneho hevitra ao Hong Kong ary mangataka ny fitsarana politika ho azy ireo. Izay ny vaovao azo nasongadina aloha tamin'ity takariva ity raha eo amin'ny lafiny actu izany satria dia ny tapany voalohany izay no ny farana amin'ny ankapobeny. Ampatsiavinanao kosa ny vaovao izay narahantsika teo raha toka izao ianao vao miaraka aminay na koa naraka izany saingy tsy naharaka ihany anefa ny notontosaina androany mantsy ny fanaovan-tsony mikasika ny famatsim-bola ny fanamboarana lalam-pirenena fadimy mampitohy ny voemara sy ambilobe asa izay efa nametrahany filotoaloha Erajorary Mampianina ny vaty fototra tamin'izany. Fantatra ihany koa fa voaresaka nandritra ny dinika ny arahan'ny SONI sy ny HCC ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana sy ny fiandaniana ataona mpitondra fanjakana sasany amin'ireo kandida ireo. Nandefa taratasy tany amin'ny sekretera jeneraly ny fiadidina ny tanàn'Antananarivo ny ministera ny fanajaliana ny tany mba handidiny ny tompon'ny fanorenana tsy ara-dalàna
tanteraka hatramin'ny farany ny fandravana ary amerina ny toerana ho toy ny teo aloha izay ny momba ny eny beoririka ary fantatra ihany koa fa mitsahatra ny fitokonana izay ataon'ny mpiasan'ny fananantany raha ny fanambarana fohy nataon'izy ireo androany ka hiverina hiasa manomboka rahampitso. Tataka izao kosa indray ary ny endriky ny tapany faharoa anatin'ny logity amin'ity takariva ity ireto ny miandranao amin'ireo zanam-pandarana ao anatin'izay tapany faharoa izay. Ao anatin'ny portrait natokana ho ampahafantarana ny autisme ity volana aprily ity ary mikasika izay indrindra ny vaintsika ao anatin'ny portrait amin'ity anio ity tahina izay tovolahy 17 taona ary autiste. Efa nidresaka lasantsiany sika tao anatin'ny actu ka tsy hivoana amin'izay ny fanontaniana napetraka tato anatin'ny oianao. Ao anatin'ny hafakely kosa tonga ao iraka ho mary ny soziany Cristiano Ronaldo ilay mpilalao baolina kitra malaza ao amin'ny Juventus. Anaraka dokam-barotra fohy isika ary verneto indray rehefa avy eo.